Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rehefa anao malala no ionana amintsika amin'izao fotoanana izao anaty izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao ny fandarana andramoka izao ny akiradio mipikambana anatin'ny vavaka groupe izay maresy dia hotahiny toko daholo ny antsika menakavy fa ny be indray ny tenako miarahaba anareo eto androany ary matoky fa hifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity dia fahasoavan'Andriamanitra ny hamangy ny tokantrano rehetra tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao dia maharitatra amin'ny farany. Raha androany no voatonga eto dia tetenanao hoe tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raha ilamin'ny tompo anao ary mino aho fa zavatra efa nomanin'Andriamanitra efa elo izao fa misy hafatra tiany tenenina aminao amin'ny toerana ity ka manasa anao hanaraka ny fandarana ahatratra amin'ny farany ady indray sasany eo ny raha antsika eto androany raha ela indrindra dia inoko fa ady indray sasany hampahery anao tena mety ady indray sasany hanovan'ny fiainanao mihitsy ary rahalahy sy anabavy malala ka dia tahiny tompontsika menakavy maharitatra amin'ny farany fa ny be izay mandray anao raha voavoalohany ianao no tonga eto raha faharoa indray ianao no tonga eto na fahatelo na efatra amin'izay ianao teto dia miarabanao ihany koa ary dia androany ranabavisika erika no niditra teto voalohany dia izay tafiditra voalohany eto anatin'ny live moa dia mba mahazo tsodrano kely avy aminay amenanao ny tsodrano amin'ny Jeremia 3:3 manao hoe dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy eny hositraniko izy ary asehoko aminy ny arenan'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Alleloia. Ho tahin'ny tompony ianao ranabavy erika dia ho tanteraka aminao anie zany ho tanterahan'Andriamanitra tokoa ny fanasitranana anao dia hositraniny ianao dia ho asehony aminao ny arenan'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Tahiny tompo ranabavy erika dia fanatera amin'ny ankohonanao tahiny Jesosy samina kamaradin'i Jesosy Kodaleoni dia tonga soa tojo Andoandry Ravilitina Erika Kodaleoni Eliza Tsiala Razana soa Sylvie Tsiramboaramielina Kadaka Malala dia ao ihany koa Inambiny Tsomakarina Yama Sandola Marijo dia Andalina Marie Charline Geneviève Nandriamananjara Marie Hortensine ao ihany koa i Razana Monika artizanay Ranabavylina Alain Asany Apôstôly i Razana Monika dia tahiny tompo ihany koa i Berthe Sava ny Ana Maheno Soa i Ama
dia tahiny tompo ihany koa izy koa ranabavy mihaja Jesosy mpandresy Fontaine Lalanirina Andrelina Suzelle tonga soa ihany koa ny aina maheno soa efa narabaiko teo dia tahiny tompo izy akoa mbola tsy narabaiko fanareo daholo ihany ny eo Selina Rosemina Lonira Arvolonirina Mampionina ao ihany koa i Da Rosemina olona ray ihany moa zany tahiny Jesosy Soameva tahiny Jesosy bizo daholo nareo izy Lonira Arvolonirina tahiny tompo i Kodanela Selina Rosemina Erika Raka Tsisisorana Jeremia 33:6 Jeremia 33:6 no tsodrano azo androany ao ihany koa zay daholo nareo mbola tsy narabaiko ka dia maritatra amin'ny farany dia tahiny tompo isika mianakavy andolotsika hivavaka tsika aloha hivavaka metraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra dia andao mampandrosotsika ny anabavitsika Eliza Tsiala izy no hivavaka fanombohana androany hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra dia avy eo eno iry sika taka ny mahazatra dia alohan'izay aloha misy filazan-draharaha kely dia ao aorianan'izay eno tenin'Andriamanitra sika androany sika eno tenin'Andriamanitra n'olona mbola tsy nitondra tenin'Andriamanitra teto mihitsy izy ary zay olona izay androany izy vao hitondra tenin'Andriamanitra manomboka androany mantsy dia verina kely indray no ny ankizy amin'ny groupe izay maharesy ambarako anaty filazan-draharaha rehefa avy eo ny omba izay fa androany misy olona mbola tsy nitory teny teto mihitsy androany izy no hitory teny voalohany izy ary zao mahafantatra hoe izy ary izay olona izay samy mitsatotsatoka kely eo nareo hoe izy ary izay androany izy vao hitory teny zay raha lahalaina ozy izy tojo ho hitantsika eo zany rehefa avy eo andolotsika hivavaka ametraka fotoana am-pelatanan'Andriamanitra dia raha natahana ozy izy Lovely alainy daholo zany no misy miteny andolotsika hivavaka dia hitantsika eo zay rehefa avy eo tahiny tompo aritsika rehetra ranabavy Eliza Tsiala anao ny fitenenana. Amen. Tahiny tompo pastera mianakavy dia tahiny tompo sika rehetra hiaraka hivavaka ary sika. Ry Andriamanitra rainay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra anao indray izay Jehovah Andriamanitra amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay tamin'ny tontolo andro iny. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra raha tonga eto amin'izao fotoana izao indray izay Jesosy hisaotra, hidera, hieno teny mamy efa aminao indray. Misaotra anao izay Jesosy malala sa ny fahasoavanao, fahatsaranao rehetra amin'ny fiainanay Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy malala fa tsapanay tokoa izany lehibe loatra ny fitiavanao sy ny famindraponao izay avozinao aminay isan'andro. Eny Jesosy malala mifona aminao izay mamelany elokay izay rehetra nataonay Jesosy malala tamin'ity an'ity ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mamindrafo aminay mandrakariva Jesosy. Diovy amin'ny rahanao izay sasao Jesosy izay rehetra mbola misy tsy mety ao anatinay, misy fampetipetitenana ao anatinay. Sasao ny fitafipanahanay Jesosy tompo malala amin'ilay rahanao izay mbola velona tena hoe ny rahanao Jesosy tompo malala ny anadiony ao anatinay izay mombanay rehetrarehetra Jesosy tompo malala diovy tanteraka izay Jesosy ahita amin'ny fanatrehanao. Eny Jesosy mipetranay foainao am-pelatananao izao fotoana izao dia mangataka ny fanatrehanao izay eto amin'ity toerana izay iantsonay ny anaranao Jesosy na aiza toerana misy anay amin'ity Jesosy dia
fantatray fa manatrika anay feno ianao Jehovahandriamanitra. Dia apetranay ho belantananao koa Jesosy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay Jesosy amin'ity an'ity, na fitaovana ao anaty ny tokantranon'ny pastera izany Jesosy malala, na fitaovana ao anaty tokantranonay tsirairay telefonanay Jesosy, dia apetranay feno belantananao. Rakofy amin'ny rahano madio sy velona Jesosy tompo malala, ny connexion anay mba tsy ho tapatapaka Jesosy fa maminay tokoa izany ny teninao izany Jesosy malala. Dia ireo namanay Jesosy izay mangetaeta ka anaraka n'izao fandarana izao Jesosy, raha mbola any an-dalana izy Jesosy na any anaty fiara izy Jesosy, dia ianao ny tantana ny dian'izy ireo tonga somatsara ao anatin'ny tokantrano misy azy Jesosy malala. Dia ampaherezy koa Jesosy ireo namanay izay mbola ao anatin'ny asa tanteraka amin'izao fotoana izao Jesosy tompo malala. Apetranay feno am-pelantananao fotoana rehetra Jesosy, ireo mpandray anjara rehetra Jesosy amin'ity an'ity Jesosy, dia ianao ny anendry ny lelan'izy ireo tsirairay avy Jesosy, ny ireo fanahy masinao Jehovahandriamanitra ny ampiteny azy ireo tsirairay amin'ity an'ity Jesosy. Eny Jesosy tompo malala, okany ireo fanahy masinao hitoetra ao anatinay, dia okany ireo fanahy masinao Jesosy hirotsaka ao anatinay, okany ireo fanahy masinao Jesosy nokatra ny masom-panahinay, ampangino ny asan'ny nofinay Jesosy tompo malala, okany ireo fanahy masinao tena ampianatra anay teny vaovao indray, dia andraisanay ikasianay izany teninao izany indray, tena hoe hiainanay izany Jesosy malala, oka tsy handalo aminay fotsiny izany Jesosy tompo malala. Petrako feno am-pelantananao izao fotoana izao Jesosy, ninona zavatra rehetra ataonay Jesosy, dia apetranay feno am-pelantananao raha io. Ny dera sy ny Lazaro voninahitra Jesosy malala, dia ho atolotra anao izany Jesosy, ary derainay ny anaranao satria mendrika izany, mendrika ao anao izany fiderahan' izany Jesosy, mendrika ao anao izany ankalazainy izany Jesosy tompo malala. Saotra Jesosy malala, mankasitraka ray masina tsara indrindra. Raha nisany tsy voatono vavako Jesosy, dia ianao malala ny eto am-poko, dia apetrako feno am-pelantananao izany. Saotra Jesosy, dera sy ny Lazaro voninahitra dia ho anao rery any mandrakizay, ary sandatra amin'ny avy indrindra ny anaranao raha eo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranavavy Eliza Tsiala isika tao anatin'izay vavaka matsiro mamy izay nentiny teto izay. Jesosy any amin'ny fitianao dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fandraisana anjara, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana. Alleluia. Izary nitoriteny rehefa avy eo, nitoriteny rehefa avy eo marina aloha zao dia ahitsoko aloha teny ranavavy teny mampionina io mbola tsy nitory aloha Kodaniela, fa tsy hoe izy dia mety ho avy eto amin'izay. Alleluia. Fa tsy Kodaniela nefa nitory androany fa dia namarina moa androany zany ny be mpitsatoka andriza teto dia rahalahlain, dia efa misy mpimaso ihany makany amin'ny rahalahlain hoe efa tokony nitory teny amin'izay ianao fa ianao daholo vao misy anina dia ry alain zay izy ny olona, dia andao tsika nitory teny ary fa tsy rahalahlain, tsy anabavy Bartel fa ranabavintsika kely iza namarina teo? Marizo, Macrine, Yama, Mahensoa, ireo no namarina teo hoe ranabavy lalahy no nitory teny androany. Dia tahiny tompo manokana nareo mpatramena tany izay navita nitsatoka an'izay mba izay momba fialambolintsika kely te izy ary no nitsatoka, izy ary no nitory teny, dia ranabavy lalahy kely no hitory tenin'Andriamanitra amintsika eto androany. Alleluia. Hitory teny eto izy dia rehefa hitory teny eto izy dia misy sary ao anatin'ny tory-teniny dia misy sary izay ho alefako ho hitanareo, mba hitanareo hoe taky ny ahoana moa ny misy sary mbola tsy voavoakako teto. Efa nisy moa fijona vavolombelona nataon'ny ranabavy lalahy tamin'izy vao vita batisa. Ity olona hitory teny teo nareo izay mbola tsy mahare, mbola tsy mahalala, dia olona efa azo atazany hoe sisa paty, satria olona efa tokony ho faty izy, olona efa ela izy ny tokony ho faty raha ny tena marina. Opération efa be dia be no natao taminy ary ny aretiny dia aretina izay tsy tokony ho sitrana intsony, fa raha asorina androany dia maniry indray, asorina androany dia maniry indray, misy zavatra maniry foana ao anatin'ny atiny, dia opérena dia
verina dia operena dia miverina misy vato amba izay oe sadidiko tsara moa le aretina fa mifantatrosy ny aretina tokony hafaty ary ao anatin'ny sary zay vapotrako aminareo efa avy eo dia nisy fotoana sarina natao capture d'écran tamin'ny nisy fotoana nietsika farany aretiny ary tamin'io izy saiky maty tena saiky maty efa tena mbavona fahafatesana mihitsy ary efa nahita fanana fahafatesana mihitsy izy a niandro teo akaikiny teo a tamin'io fotoana io ny atoandron'io zay a nanao délivrance teo a dia ny alina tontolon'io no délivrena tsy akijanona paren'ny andro a teto amin'ny groupe teto izy a niara-ny asa taminay teto ny groupe izay maharesy tamin'izany fotoana zany ampahitanareo zany taky ny ahoana ny fiainan'ny vehivavy izay hitanareo itoriteny io a tamin'izany a fotoana izany. Alleluia. Itoriteny ary tsika fa mialohan'izay aloha dia andao aloha tsika hiaino tsy hoe hiaino tsony moa zany ao mampilaza an'izay fa filazan-draha kely amin'ny zoma ho avy zao tsika manomboka rapitso no atao ny fanentanana eo amin'ny Facebook eo amin'ny zoma zao tsika dia anatanteraka sasakalim-bavaka miavaka kely zany fotoana antsika amin'ny zoma sasakalim-bavaka satria amin'ny amin'ny 12 alina mihitsy vao tapitra ny fandaharantsika raha manomboka amin'ny 7 ora sasany ary fotoana anankiray izay efa fatao tsy isa-taona izy io entsika kasitranan'Andriamanitra fotsiny a ny tamin'ny taona rehetra ny 12 volana zany efa manitsaka amin'ny 12 volana moa tsika amin'io ny ataontsika amin'io a dia tena hoe fitaopakasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra hitsaoka an'Andriamanitra fotsiny mihitsy tsika amin'io. Alleluia. Ary tena hoe fanomezam-boninahitra tsisy taraina eo tsisy inona eo fa tena hoe fanandratana an'Andriamanitra fisaorana tena hitondra fisaorana ao an'Andriamanitra fotsiny tsika amin'io. Manentana anareo raha misy aminareo a ao anatin'ny mpanaraka ny fandarana eto na tsapa hoe tena nisy fahasoavan'Andriamanitra tsapain'ny tananareo a tamin'ny taona lasa ty tamin'ity taona 2022 ty fotoana io amin'ny zoma io ankasitrahantsika an'Andriamanitra. Raha misy aminareo terem-panahy te ame voninahitra an'Andriamanitra tsy ame voninahitra ny akiradio a tsy ame voninahitra ny sanatria fa tena hoe tsapanareo hoe ngeza ny zavatra nataon'Andriamanitra taminareo a tsapanareo tamin'ny alalan'izao fandarana izao a hatramin'ny raha tsika teto a dia afaka manoratra aminay nareo a manoratra MP a tonombavaka sy tonombavaka moa zany fa tena hoe fisaorana an'Andriamanitra fideran'Andriamanitra zay endrika anaovanareo azy eo na hijoro vavolombelonareo amin'ilay soratra na akasitraka fotsiny ny hanoratra salamonareo na zay tianareo a malalaka ianareo a alefaso MP amiko zany tena hoe nokalary bilaka misy zomanareo no nandefa an'izy fa afaka alefanareo mialoha ihany koa le izy dia na alefanareo direct amiko a na alefanareo amiko na alefanareo direct amin'ny mampionina ihany koa rehefa miamy mampionina nareo dia alefaso MP dia asivy titre kely ty a fakasitrahana atao amin'ny zoma dia hovakiny eto le izy afaka tsy asianareo anaranareo satria tsy hotononona eto ny anaranareo ianona nanoratra an'ity fa eo ny olona rehetra samy atsapotsika eo a an'izany hoe fisaorana samy manao fisaorana Andriamanitra tadidiramina fa raha haitsika no misaotra an'Andriamanitra dia ny antony anaovantsika an'io le izy amin'ny le 2 a isa-taontsika manao an'io voalohandohan'ny volana desambra foana tsika manao an'io fisaorana io dia inona ny antony izay tsy miandry any faran'ny taona zany tsika vao hisaotra an'Andriamanitra faran'ny taona zany tsika efa mandray tsodrano izy fa na dia mbola tsy tapitra aza ny taona 2022 mbola nitsaka ny desambra ray manontolo sika akasitrahantsika sady zay rehetra efa vita tena teneko anao mandrapatapitry ny taona tena hisokatra io lanitra io tena hosokafan'Andriamanitra io lanitra io tena pidina ny fahasoavany amin'ny fiainantsika menakavy izy a vokatry ninona androany hodondomitsika amin'ny fisaorana sy fakasitrahana ny lanitra ravana malala ka raha nisy aza zay efa voarainao akasitrahan'Andriamanitra
fa ho hitanao fa mihoatra noho izay nieritreretinao. Mety misy zavatra efa nampanaritoky anao mihitsy tsena tsy tafita ntsony ty zavatra ty. Ho sokafan'Andriamanitra rahatry dia ho gorodana mandritra ny desambra ray amanontoroa. Ho valin'inona? Ho vokatry n'inona? Vokatry ny nahaizanao nakasitraka. Halleloia! Ka dia manentana anao ary a. Rehefa SMP aminay a, fa satsika vakiny mampionina ataontsika voaofa mandritra ny fandarana io, afinaritra io a, dia ho elotsika anaty fandarana. Tory teny akira. Zay zany ny ataontsika amin'io zany hoe aheno hira tsy anankiroa fotsiny olo tsy isan'andro tsony ianao a, fa tena hoe hira maromaro a, dia hira fanandratana sy fakasitranan'Andriamanitra fotsiny ranoray a, no horenesintsika amin'io a fotoana io razana bavamanara. Koa dia tahiny tompo ary a, mahereza dia aza misarazara aza mihafafa fa ny fahaizanao makasitraka an'Andriamanitra amin'io dia ho tsarovanao mandritry ny taona manaraka an'itoy zany hoe tsy androko indray a sy ahatongavany amin'ny taona vaovao a akasitrahako an'Andriamanitra amin'ny desambra 2023 raha mbola sy tonga Jesosy a, satria ho tsapanao amin'ny hoe inona ny vokatry ny fakasitrahana. Manahoana Andriamanitra rehefa hoe akasitrahantsika? Manahoana tsika rehefa hoe tonga eo anatrehan'Andriamanitra, tsy amin'ny fangatahana ihany fa tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fisaorana sy fakasitrahana. Zay ny amin'iny a alefaso ny zay any am-ponao a amisantsika voninahitra an'Andriamanitra izany. Manomboka amin'ny 7 ora sasany tsy disotsika amin'io a ifarana eo amin'ny amin'ny 12 na amin'ny 12 alina mahery eo a ny fiarahantsika amin'io. Ataovy misimisy ny megahana reo any Madagasikara fa aza matahotra ny lan'ny vola amin'izany fa Andriamanitra ny hamaty. Za zany tena mitsodrano anareo mihitsiny, tena tsapanay indrindra ianareo any Madagasikara fa tena lan'ny vola be nareo manaraka an'izao fandarana izao. Ary tsy mitsahatra misaotra anareo ampabe maso makasitraka sy mitsodrano anareo indrindra ho ianareo any Madagasikara satria tsika aty andafitra ohatsy a tsy dia hitantsika intsony hoe lany connexion satria efa ao anaty forfait atsika isam-bolana io efa mandeha ho azy fotsiny eo ny connexion a ary matanjaka ny aty. Fa ny any Madagasikara tena mandany vola be reo olona reo manaraka fandarana. Jesosy a anonitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny vola laninareo fa tsy laninareo ny lokano io na ny laninareo ny soana zava-mahadomelona fa laninareo ienoana tenin'Andriamanitra. Dia hitanareo fa tsy ho fatiantoka, tsy hamono antoka anareo akory zany. Ho tahiny tompo a mahereza ndao ary metsika andrana babilalahy hatrany a ny fitenenana ieno tenin'Andriamanitra isika. Ao a tahiny tompo ary arana babilalahy anao a ny fitenenana ray soarin'ny baibolitsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zareka aminareo anio dia ao amin'ny marika 2 andiny 14 ka hatramin'ny 15. Marika 2 andiny 14 ka hatramin'ny 15. Ny solamandro ambony. Nasitrana an' Jesosy andray lehilahy narary ny paralysisa tao Kapernaoma. Ary satria tsy afaka manakaiky azy noho ny abesahan'ny vahoaka dia nasorona ny tafontrano nitoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandrinan'izay nandrin'ilay narary ny paralysisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe, anaka, voavela ny helikao. Dia ny tena baza anatin'izay moa ravana dia ny finoany ireto marary, ilay lehilahy marary ny paralysisa satria nanana finoana tamin'i Jesosy izy. Dia ohatran'izany tsika rehefa marary tsika dia tonga tsika dia mino ny dokotera satria ny dokotera manatasa tsika hoe anasitrana andeha any amin'ny dokotera fa anasitrana anay izy amin'ny fanafody anay izy. Dia ohatrany hoe rehefa tonga any amin'ny dokotera ianao dia tsy naninona intsony ianao nefa tsisy naninona mihitsy ohatrany hoe tsy naninona teo ianao tsy narary akory ary. Dia ohatra hoe aminary avana dia tena tsapako izany satria za moa ravana rehefa
mivady an-trano dia rehefa mitomby semaine dia tsy marary mihitsiny satria fantatro hoe dokotera ao, manana fomba be tamin'ny dokotera, tsapako be hoe ao dokotera nasitrana anahy fa tsy maninona dia tsy maninona vraiment. Dia rehefa mitomby sabotsy na lahady, rehefa mitomby weekend zany dia fantatro revana fa tsy ao dokotera, fa weekend tsy ao dokotera fa ny infirmiera fotsiny eo. Dia tena dia marary be mihitsy ary tena marary fa tsy mivazivazy. Dia rehefa satria tena nafona tamin'ny dokotera fa andasitrana anahy izy, amin'ny fanafody anahy izy dia tsy maninona intsony avy eo. Dia nefa revana tokony hoe tamin'Andriamanitra tsika nino voalohany, nanana fonona voalohany hoe anasitrana anahy Jesosy fa tsy haninona. Dia za tamin'izay rehefa weekend zay dia tena marary fa satria fantatro tsy ao dokotera indraindray raha moa le weekend tena natsonona infirmière mihitsy ny dokotera urgence fa parce que tena narary satria tsapako fantatro fa tena hoe tsy ao dokotera. Tena nanana fona tamin'ny dokotera zany. Dia rehefa ao dokotera moa revana dia omena daholo fanafody rehetra, fanafody existe rehetra dia mena daholo zay mampakalma rehetra zany. Indraindray arany ataon'ny dokotera deposinana amin'ny réanimation mihitsy ny apatoriana satria tsy mandeha tranoko le fanafody zay atao rehetra rehetra satria efa tsy kalma intsony dia apatoriana sisa makana zany hoe asina anesthésie zany dia matory. Dia hitako riavana différence satria tena nonoko le dokotera hoe anasitrana anay izy ampakalma ny douleur-ko izy. Dia nefa dokotera revana dia manana limite, tena manana limite izy na fanafody rehetrarehetra fa misy limitiny satria fanomenana daholo ny fanafody existe amin'ny morphine, toto tsy laizako aminareo daholo dolipana zany revana tsisy dikany amiko. Dia rehefa marary moa za dia menana daholo rehetrarehetra dia farany apatorian'ny dokotera satria asina anesthésie satria tsy tantsony izay atao, tapitra ny limitiny, tapitra ny fahaizana, tsy tantsony izay atao. Dia indray andro revana nitomby samedi za tao tany amin'ny hôpitaly le jour oui tany amin'ny hôpitaly indray andro iny. Dia rehefa any amin'ny hôpitaly moa dia manana le sonnette ianao, manana le sonnette fanatsoana infirmiera na atsoina antony rehetrarehetra rehefa mila olona ianao satria ianao irery ny amin'ny hôpitaly. Dia potserina le sonnette rehefa mihetsika ny douleur anao. Indray andro revana rehefa mihetsika ny douleur-ko, efa ça va aloha rehefa hoe mihetsika ny douleur-ko dia za matory fa voadidiko daholo fandriana rehetrarehetra, voadidiko daholo ary matory mitsivalana, matory mitsangana, voadidiko daholo mipetraka amin'ny tany miala mbo fandriana mandohalika alaiko ny ondana dia matory amin'ny tany satria tsy tiako intsony izay raisiko ny vatako satria trop fort le douleur. Indray andro amin'izay revana rehefa mihetsika ny douleur-ko dia za hoe indray andro hoe tsy pitsihako ty sonnette ty tsy antony dokotera na infirmiera fa pitsihako ty anan'Andriamanitra, any amin'ny Jesosy teny no pitsihako ty sonnette ty. Dia nitenena tamin'izay hoe Andriamanitra enao ty sonnette pitsihako ty, fantatro fa mahita ianao, fantatro fa mijery ahy ianao dia mihaino anahy koa ianao fa mba enleveo ny douleur-ko s'il vous plaît sady nitomagna za revana
tamin'izay tomany tamin'izay lasaka raminazo ary tena hoe s'il te plaît Jesosy tena ohatray mihitsy ny tenenako anazy s'il te plaît Jesosy asolo ny douleur-ako s'il vous plaît satria sady ny tena hoe tsy taoko tsony zay atao reraka na dia ho avy eo ary ny dokotera Jesosy manome fanafody anahy fantatro fa tsy anaky tsy calme fa any aminao no todiako Andriamanitra Jesosy any aminao no todiako dia ampiseho anahy ny fa miexiste ianao zay ohatray mihitsy moa ravana ny teneniko tamin'i Jesosy fa tena hoe tao anatin'ny 2 secondes nampiseho an'Andriamanitra fa niexiste vraiment izy nasolo ny douleur ary za moa misy douleur dia tazomiko ny ventre ny kiboko taziko apetraka eo ny tanako dia ohatran'ilay olona manao ny cause libre reny ohatray rehefa misy douleur moa rehefa manao ohatray nefa vita izay vavaka nataoko tamin'izay tsy nataoko koa izay hoe vavaka fa niresaka nataoko natsoko mihitsy hoe miresaka izany fa tsy vavaka rehefa vita niresakako tamin'i Jesosy dia niteny hoe tena tonga dia niala ny tanako tsy tadidiko tsony ary hoe iza ny nalala ny tanako teo amin'ny kiboko nefa nitazomiko ny kiboko tamin'izay tsy tadidiko tsony mihitsy hoe iza ny nalala ny tanako teo satria ary mipetraka tsy narary mihitsy ny douleur-ako dia tena tonga dia nitomany ararana azafady dia tonga dia nitomany ararana tamin'izay satria noheveriko fa tsy miexiste Jesosy noheveriko fotsiny fa ahonohono mino an'Andriamanitra taloha fantatro Jesosy ary za mandeha vavaka isan'andro fa tsy tena nimbetsaka ary tsy tena niexiste tsy napetrako tao anatin'ny foko izany hoe tena miexiste vraiment Jesosy nefa izay fotsiny rehefa nany faharaikana nampisehony anahy hoe ito angeza fa zavahoany hoe za tsy nanao Jesosy fa fantatro fotsiny satria ho za tamin'izay hoe maninona ary ny za ataony marary tena miexiste Jesosy tokony tsy ataony marary izay moa zany zavatra niteneniko tamin'izay dia nefa rehefa na tena hoe na dia nanota ary na dia tsy nety ary ny nataoko aho dia namela anahy Jesosy namela ny heliko izy namela ny heliko ihany koa izy fa tsy ho anarery nositrano tao anatin'ireny mpino asa nasolo tao anatin'ny 2 secondes fotsiny douleur-ako rehefa tena tsy tadidiko tsony ny tanako hoe izy ary nalala ny tanako tena mikiboko nefa isan'andro tadidiko miala ny tanako rehefa miala ny douleur tontolo fa tsy teo tsony azary tamin'izany tafapetraka dia tena nitomany ary tena le sonety tena amin'ny tanako ara mbola tena amin'ny tanako le sonety fa tsy mipitsehako za ary nitsangana mihitsy ny tamin'izay mijery ny varavarako hoe sao mba mipitseriko any ary le sonety rouge ary ilay ny varavarako satria moa rehefa miantso infirmiera dia mivadika rouge ny varavaranao ary nijereko hoe aso dia mba mivadika rouge ary ny varavarako natsoko ve nefa tsy natsoko rehefa Andriamanitra natsoko tena mahanga izy ary teo ary tena tsapako rehefa nava teo akaiko izy tsapako be mihitsy hoe teo akaiko izy tamin'izay tena ohatran'ny nandreny tanany ary raisy ny tanako nositrano nasolo ny douleur-ako nositrano dia tena nanomboka teo rehefa na dia nataoko amin'izay hoe Andriamanitra nanoko plus no dokotera satria taloha mbola dokotera foana no atan'izayko fa ankehitriny raha dia Andriamanitra foana aloha ny atsoko voaloha dia ohatrako ianao rehavana rehefa misy marary ianao na tsy voatery fa maladi ihany ary marary ihany ary ny mahazo anao zavatra fa ihany koa dia minoana an'Andriamanitra manana ianao finoana amin'Andriamanitra fa tena Andriamanitra dia mihaino anao mahitanao izy
zavatra tsy zakanao matoa omeny anao dia zakanao zay dia misaorana azy mandrakarivanyrevana rambo satria tena hoe namindra fo atsika tsirairay avy izy namela heriko atsika foana izy hatramin'izao dia ohatra ndraiky manao nahasitrana aniray an'ity lehilahy ray narary ihany koa hoe nanany foana azy. Halleloia. Sotra n'Andriamanitra sika mankasitraka be dia be andranabavy lalahy sika tao anatin'izay atoroteny izay. Efa maheno ve nareo? Saika tapaka ny fandaharantsika fa mifanontaniako hoe efa mahare ve ianareo azafady tompoko. Halleloia. Efa mahare ve? Efa mandeha tsara hozy ama sy mahary izao sotra anareo. Halleloia. Dia tahiny tompo dia mahereza hatrany hatrany misaotra betsaka andranabavy saika tapaka ny fandarana ny tena manina tsy tatiny devoly mihitsy ny torotenin'ny zanantsika iny, tena tsy tatiny, fantatray zany ary tsapanay zany dia saika tapaka ny connexion antsika fa tsy tapaka. Halleloia. Satria Jesosy koa itsika tompony teny farany. Halleloia. Hitanareo daholo le sary teo misaotra andranabavy lalahy misaotra amin'ny toriteny voalohany. Mahafinaritra be mihaino azy ary mampahery ary mino fa misy olona eto tena mahery amin'ny toriteny izay nentinao. Jesosy amaly fitianao tongava amin'ny ambony indrindra dia mahereza hatrany hatrany zany zanakay zany fa dia milanao Jesosy ary misy olona tadotapaka alefasy le j'adore-tsika alefasy le j'adore fa ilaina le j'adore satria tadotapaka ny fandaharantsika. Halleloia. Maheno tsara ve tsika? Tena tapaka elaela mihitsy izy teo efa mandeha indray izy zao. Halleloia. J'adore-tsika. Miandry kely ny olona tavavenina aloha tsika fa lasa daholo le olona rehetrarehetra teo satria tapaka. Miandry kely afaka mivoaka kely nareo dia miverina miditra. Halleloia. Aza mikorompaka amin'izao nareo tsika efa zatra n'izao efa zatra n'izao tapatapaka zao tsika rehefa mba misy zavatra ho atao misy voninahitr'Andriamanitra aseho. Halleloia. Tsy mahataitra antsika izao efa zatra n'izao tsika. Halleloia. Miandry kely elaela aloha tsika miandry kely elaela aloha tsika aloha tavaverina aloha ny olona izay tsika vao miditra miverina amin'ny famelabelarana. Halleloia. Eny ary reo efa tavaverina ianareo averiko misaotra andranabavy lalahy sika ary hitanao amin'izao ranabavy lalahy fa misy heriny ny toriteninao ary ao ambanin'ny tany ao misy fanjakana tsy mahazaka an'ireny satria afa-baraka. Fantatrareo moa hoe tena afa-baraka mihitsy ngery avana ny devoly tamin'ny ranabavintsika lalahy io lalahy nge efa saika lasy efa saika nahamoy fo efa saika kivy tanteraka ary raha namoy fo teo raha sanatry namoy fo teo lalahy dia tonga dia very dia nahazo olona ny devoly, nahazo fanahin'olona ny devoly ary tezitra izy satria tsy izay ny zavanitranga. Sitrany lalahy nahazo tokantrano mahafinaritra lalahy. Hitanareo ny sary nalefako teo vita mariazy ara-talàna lalahy na
teo anatrehan'ny lanitra na teo anatrehan'ny tany teo anatrehan'ny tany sy ny lanitra sokatra ny fiainany tena misy fiaina tokantrano mahafinaritra adino ohatra hoe zany morphine sy fanafody enonareo teniny teo doliprane zany natsika raha misy fanaitainina marary de mihinana doliprane zany tsy miasa amin'ny vatany lalantsony zany satria maninona mahery loatra ny fangiry firina iainan'iny zaza iny tena fangiry firina andro aman'alina de tsondroma morphine zany hoe solona drogue kely tena calmant tena mahery vaika zany ny fiainany de sopaikany de vola fa vita badisy izy ary hoany an-danitra io zaza io fa tsy any amin'ny fahaverezana ntsony fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy alleloia zany rehetra zany de tsy tatiny devoly zany fa teneniko anareo le havana ary de ny zavatra azony atao de manelingelina ohatry reny tapatapahana kely reny ny connexion nefa ninona zao ny azony natao nga izy afaka nanaka anareo tsy ahery misy olona eto zao marary mafy maheno an'ireny de miteny aminao ary devoly fa isy olona hafa vaovao ndreto ho resy lahatra ny amin'ny filazantsara de anatona an Jesosy fa tsy mahatonao amin'ny aretina zany alleloia tantaran'io zaza io ary tena anisan'ny olona tena hoe tena tsangam-bato raha eto amin'izao fandarantsika zao raha zany ranam-bavylalahy zany tsy ampoizina kely avantany raha ianao mahita anazy taloha io zaza io taloha tsy afaka mitsangany mandeha fauteuil roulant kely avana ny tondrana io zaza io namakaiza ngay de atosika tsy afaka mitsangana io tsy afaka mijoro fa zao izy tsy manao an'izany tsony raha mba manao an'ireny le fandalana reny zany le mamory reny de ranam-bavylalahy anisan'le manipy ateriny eny aloha ny fauteuil roulant re avana hoe tsy mandeha amin'ity tsony fa tsika eto amin'ny fandara reto alleloia ary mbola betsaka ny zavatra mahavariana amin'ny tantaran'io zaza io atonga ny fotoana anaty toriteny antsika manao zanan'izany tsirairay fa de tena hoe herin'Andriamanitra sisa ary fahasoavan'Andriamanitra ny ainan'io zaza zanantsika io rariny loatra izy raha latsatra ny maso tao anatin'ny toriteny satria mafy ny zavatra ny ainany mahakasika be anah le tenin'le hoe zaho izy izy ty zavatra ty potseriko ty sonety ty tsy ny dokotera ntsony ny atsoko amin'ity fa Jesosy alleloia tena nyteny an'izany tokoa Jesosy ry havana teny an'izany mihitsy Andriamanitra Jeremia 3:7 antsoia de ho valiko ianao de anehoako zavatra lehibe saripatana zay tsy fantatrao zava-dehibe amin'io zaza io zany tsy misy fanaitainana zany fa anesoriny Jesosy zany ry havana tamin'ny alalan'ny vavaka tamin'ny alalan'ny fanoloran-teny tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra de niala ary tena souvenir sisa ho an'ny ranam-bavylalahy zany fanaitana isaka mahita an'io zaza io taloha de sofana poziny tazona kibo marary mangiry firy anaty manaitaina anaty vatany tena niangavy an'i Jesosy tena sitrana alleloia ary marina tokoa ndretsika manontany teny fa maninona Jesosy no ataonao an'izao maninona Jesosy no ataonao marary tsy Jesosy no manotonga atsika marary fa ny devoly manao zay mamparary atsika Jesosy no miady mba tsy handraparary atsika zay zany teneniko amintsika eto androany tsy Jesosy no mamparary raha misy marary eto tsy Andriamanitra mamparary anao Andriamanitra anao zay asitrana anao fa ny devoly manao zay mamparary atsika alleloia ary raha ohatra hoe te hanana toky de marina misy ke teny ranabavitsika lalàty hoe rehefa eo eninao eo ambadika eo ny dokotera de ohatry ny kalma ho azy ianao tsy haiko taloha mba manao an'izany tokoa fa za taloha rehefa marary de rehefa tonga any amin'ny dokotera ohatry ny sitrana vao tafody any an-trano miverina marary entina any amin'ny dokotera sitrana de ohatry ny manana toky zany hoe matokytsika rehefa eo ny dokotera fa raha tianao ny atoky mandava taona
lay dokotera amboniny dokotera rehetra atovy ao am-ponao, atovy ao atokantramonao, ataovy miaraka aminao eny amin'izay rehetra lehanao dia matoky foana ianao. Matoky azy izy raha vao ny dokotera fa raha vao weekend izy tsy ao ny dokotera dia marary be indray satria saika fa mieritreritra hoe tsy ao dokotera iza ny nasitrana anahy. Fa misy dokotera tsy miala eo amintsika mandrak'izay manak'izay andro aman'alina 24/24 7/7 eo izy. Jesosy ny anarany, Jesosy Kristy, alleloia, avy any Nazareta, lay Kristy tompony sabata izay vavahantsika. Amen. Androany koa afaka mba manapositra ny sonnetinao ianao androany. Misy olona marary eto androany. Ny zita Samuel koa mitovy aminahy rehefa tonga ny dokotera satria matahotra le asolona dia ohatry ny sitrana azy ny fa marary nefa sitrana fa dia ody tahiny tompony zita Samuel fa androany vao hitanao teto mino efa nara-bain'ny ankizy teo ianao. Jesosy androany misy olona eto marary, misy olona eto anaty olana, misy olona eto anaty ady, misy soanay teny an-tananao eny. Ny fonao potsero makany amin'i Jesosy io soanay teo, atodioany amin'i Jesosy io. Raha infirmier ny tonga eo na infirmière ny tonga eo na dokotera ny tonga eo, misy fetrany ozy ranam-pahalalà. Amatonany maro nge izy azo io revany, amatonany maro io zaza io no narary. Fa hain'io tsy enjery makany amin'ny hôpitaly zany. Hoy izy zokifelana koa te izy azo zany rehefa abonean'ny izy efa aboneany amin'ny hôpitaly mihitsy, efa abone mihitsiny dia miantso ambulance, miantso SAMU, dia efa hain'ny olona tsy enjery lala atsy ny lalana amin'izany, ato ny tranony, dia bataina makany amin'ny hôpitaly. Abone tanteraka, abone amin'ny hôpitaly, ny hôpitaly ao Paris, ny hôpitaly tany La Réunion, tany amin'ny toerana nisy azy taloha, ny dokotera mahafantatra 17 ans izy tany amin'ny hôpitaly foana, 17 taona tany amin'ny hôpitaly io zazy io. Firy ny opération lala, firy moa totaly ny opération natao, mba teneno eto amin'ny commentaire fa misy olona mbola tsy nahita, misy olona mila mahery mahita an'izany, fa mbola afaka ho tafavoaka ny fiainany zany olona izany. Alleluia. Sa misy pompier mahafantatra ny lala par cœur araka iteneniny io. Fa za miteny anao androany, teneniko anao amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola misy solution io problème anao io. Jesosy ny anaran'izany solution zany. Araka totentsika tamin'ny sabata, fidirana lalina, insivy natao opération izy. Ary tsy tokony mijanona tamin'io sivy io satria le zavatra didinao aminazy didina androany, esolona dia maniry, dia esolona dia maniry. Dia izay mahatonga izy insivy. Izany hoe raha nabablarà zany raha tsy mivily nitodika tamin'Andriamanitra ary isaorantsika an'Andriamanitra ny reniny izay ranam-bavy rakoto izay anisan'ny efa ela indrindra niaraka tamintsika teto na rehetrarehetra ireo zao eto amin'ity fandarantsika ity dia anisan'ny efa ela indrindra teto zany zokifelana rakoto izay reniny ranam-bavy lalahy zany. Misy vokany ny fivavahana revana, misy vokany ny fivavahana. Ranabavy felana rakoto, ranabavy zamina, ranabavy aina, reny zany efa ela teto, efa niaraka efa ela teto. Sadiri kiza koa nefa teto nanomboka tamin'ny 2018 reny, nanotsika ny fandarantsika ty. Ery Jonathan zany ny tena efa ela indrindra teto zany. Alleluia. Fa noho ny amin'ny reny tamin'izany lalahy mbola tsy nivavaka, hitanao zava misy taona lalahy mitomany be anaty appel teo, tamin'iny izy rehefa saika maty mihitsy efa tsisy herintsony. Fa mbola tsy nivavaka teto izy tamin'iny, mbola tsy niara nivavaka. Fa nomboka nanaraka ny reny natao batisa ny reny tamin'ireny nahitako ny lalahy voalohany. Mbola mena volo, menamena be ohatran'ireny tena menamena be zay ny volony dia miaraka tena hafa tsy ohatran'iny lalahy hitanareo io mihitsy. Fa tamin'izany koa izy
mbola nisy andreny le tuyau aty reny mampitra sakafo any amin'ny vavoniny reny tsy mahina-kanina mihitsy io zazy io ary kely fa rehefa tonga am' Jesosy izany tsy miova ry avina rehefa tonga am' Jesosy iza misy olona mety marary ihany koa ianao mety tsy mbola 17 taona mety mbola voahery taona ianao tany hôpitaly dia za tety anao aza miandry 17 taona fa andaotsika ivavaka andaotsika ivavaka fa tena mahavonjy ny fivavahana mahavelona ny fivavahana tena manova fiainana ny fivavahana tena rehefa dondomina io Jesosy io tena mamaly io ry havana rehefa tsono io tena mamaly indrindra tonga miaraka amin'ny finoana ianao ity lehilahy ty atao amin'ity marika ity marika 2 nanam-pinoana io lehilahy io olona voan'ny paralysisa zany dia olona tsy afa-mihetsika ntsony tsy afa-mihetsika tsisy hetsika azo atao ntsony fotsiny entana dokotera ahoana entana an' Jesosy Jesosy izy zany le ary tsy afa-mihetsika tsisy hetsika azo atao ntsony tsy marina ty teny ity hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany izy mba namorona n'izany teny zany fa tsisy an'izany eo am-baiboly mifanohatra amin'izany mihitsy ny ao am-baiboly tsy mahavita ninina ntsony ianao ity misy raha tsy mahavita ninina ntsony inona mba vitany voan'ny paralysisa alleluia amen ary noho niditra vakiko ny marika 2 aminaran'i Jesosy nysoramany dia nanasitrahana Jesosy andra lehilahy mararin'ny paralysisa tao Kapernaume ary noho niditra tao Kapernaume izy dia rehefa afaka andro izy dia rehefa tao an-trano izy ka tafangona ny maro ka tsy nisy fitoerana intsonina dia teny anoloan'ny varavarana azy ary izy nitory teny taminy teto zany Jesosy rehefa tonga teo mitory amin'ny toerana tao anaty trano fa tsy tena tendrombohitra dia raisinareo fotsiny hoe hatramin'izay ary tendrombohitra eny tendrombohitra Jesosy mitory teny feno olona eny tendrombohitra firy le olona nivokisan'i Jesosy olona tsy omby 5,000 dia raisinareo zany hoe tao anatina trano indray izy teto dia raha olona amina rivo ve atao an-trano misy plasy tsisy plasy réservé tamin'izany ary tsisy plasy na VIP so dia mieritreritra hoe tiketsotra ohatrinona dia le tena le réservation tsisy réservation tamin'izany fa zay tonga zay tonga aloha premier servi premier arrivé premier servi ozy ny olona rehefa mivarotra fa nisy olona teo tsy afaka nanenjika nitan'ny olona misy olona teo mbola matanjaka mety problème maretsaka tokantrano aza problème fizy matanjaka tonga teo tamin'ny enina maraina izy ny teo voalohany eo ambany mason'i Jesosy eo izy tokantranoko Jesosy tena misy problème mety misy teo manana olana amin'ny asa fa matanjaka fa misy olona voan'ny paralysé ty olona ity inona ny azon'izany atao mibata anazy ary mbola niandry olona ary nisy nanatona nitondra ny anankiray tamarary paralysisa teo aminy izay nilanjain'ny efada ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanisy olana nitafon'ny trano nitoeran'i Jesosy ka noho efa voasokatra nampiteniny teo ny fandriana teo nandrin'ilay mararin'ny paralysisa ary Jesosy no nahita ny fonondreo dia nao tamin'ilay mararin'ny paralysisa hoe anaka voavelany eloko hitanareo le fahatongavan'le lehilahy teo dia tokony mitovy amin'ny fahatongavan'ny olona rehetra ihany azonareo fa nahazo remarika manokana ity lehilahy ity ary tena tonga dia sitona sain'i Jesosy satria ny fomba nahatongavany teo tsy mitovy amin'ny olona rehefa ho tonga amin'i Jesosy ianao aza atao mitovy amin'ny fahatongavan'ny olona sahia manao zavatra miavaka raha te hita zavatra miavaka dia manao zavatra miavaka raha hoy ilay pastera namana raha te hita ny tsy fahita dia manao zavatra tsy fahita misy tsika te azo te hita zavatra ngeza be fa tsy voninanao zavatra ngeza be fa ity lehilahy ity
tena anaovana zavatra ngezabe lehilahy efatra mihitsy ndray mitondra azy miaraka mifandrina enjana ngezany ray avany na nampiakarina ny mifandrina iny tena tafitrano moa everinao fa takiny ahoana fa zao te ho sitrana dia miezaka. Misy olona tena te ho sitrana fa tsy vonina na ho ezaka na kely, tsy vonina problème misy fa tsy vonina hitady an'Andriamanitra na dia kely azy. Manao zavatra tsy fanao zavatra tsara fa tsy hoe manaonao foana hoe zavatra tsy fanao ny olona, tsy fanao ny olona nataony ty lahy ty. Ny olona niditra avy eny ambaravarana sy varavarankely dia nisisika fa ity lahy ty tsisy fotoana sisy antsony ary izy dia olona navesatra satria miaraka mifandrina eo ambony fandrina. Tsisy afaka hitantsony hoe manao azafady kely aminareo mba izy ozy ny hoe samy marary naiky ny tongotra ato marary ozy ny olona misy ilay mikisakisaka eny rehetra mahatila aza tamin'ny film tonga taty isy mifamaly mihitsy raha efa samy misisika eo dina mba voam-paralysisa ray mpamelanina kely voam-paralysisa aiza azafady nge tompoko mba re mianatra volona voam-paralysisa ty zaiky nge ty atapaka lalany ray gazy hoe zay tamin'ny fidy to samy marary zao ihany fa tsy nanaiky izy zavatra ray ihany ny ao anatin'ny lohany. Zavatra ray loha ny tao anatin'ny lohany Jesosy. Any ambony tafitrano ke Jesosy, mila manala tafitrano ke Jesosy, mila miakatra miaraka mifandrina ke Jesosy, mila mpidinina eo alohany ke Jesosy. Ninona vato misakana teo Jesosy. Itsika indraindray zao mitodika amintsika zao ohatra tsika ty andafy araka ny tegoteny connexion zany atsika mahazo foana tsika na iza misy atsika zay zao nitelina misy anay aty ambany fohatra fa zao mba hitanareo mba mety tsara ihany ny connexion. Taloha tsika sarirana ihany tamin'ny connexion fa ny connexion misy pozitsika za mbola ifo maraina rapitso tena sarotra amiko ny aritory zany riavana miaritorytsika maniny eto mitady an'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe anaka voavelany heliko tsy nihaino toriteny tsony olona io, tsy nampianoany Jesosy toriteny tsony. Jesosy zany mitoriteny amin'ny olona riavana malala zao sambatra ny anjera, sambatra ny malahelo fa izy nampialena, sambatra ny madio to mampdio po fizy nahita an'Andriamanitra nitero toriteny teo. Ny olona mila mihaino na te hatory ary fa nidina rehefa andriny tody hoe Jesosy tsy niandrela zay rehefa Jesosy ohatran'ny ezaka nataony nesorona be ny tafo dia nidina eto anaka voavelany heliko ao. Halleloia. Nytoy an'io tantara io dia izao any ambany any dia misaotra rana mpampisalinina zay raha nitodika amin'ny commentaire anao dia makasitraka anao. Marina zany ka mahita zavatra masika tsika ny tombony atsika dia izao tsika manam-pinoana. Halleloia. Ary za miteny nareo hoe tazomy ny finoana. Finoana nge zao ataonareo zao zavatra jerinareo en ligne, zavatra henonareo amin'ny telefona. Ahoana moa tsy hanasitrana an'Andriamanitra nareo amin'izany? Hoe mavita miaritory eo nareo todika amin'ny lalam-bavy mihitsy azo efa nahazoazo fotoana any Madagasikara amin'izao efa mifiry zao raiky izy amin'ny zao amin'ny 22h55 any zany zao efa mbaray efa 0h efa miray maraina any zao finoana zany ka ny finoanareo no navonjy anareo izy Jesosy. Dia jerinareo fa le olona nidina tsisy resabe intsony nataony Jesosy ianao zany miala amin'ny ratsy fanao sisa tsy maintsy miala amin'ny ratsy fanao tsy ny any Madagasikara fa ny any Koweït koa nge miaritory be nareo tena hotahiny tompony nareo sy anareo any Chine zao efa mifo maraina ny any amin'ny Marie José Marie Natiana mbola tandrotandroka ambany zao tsy fantatro
tsy hoe tadidiko fa le lery fa tetena anareo a izy miravaviko sao sairana mihitsy rehefa sabaty reny a tsika manomboka commencement izy mbola vovovofo miaraka amin'ny zazakely fa ryavana ny finoana nareo ny ezaka ataonareo tsy mora manala ny tafitrano io a tsy mora zany mampidina avy any ambony a fa ny zava-dehibe tonga eo am' Jesosy amin'ny dimy latsaka fe fa ny andro mari zao zao any amin'ny marina ty anako alleloia tonga de nazahona famelan-keloka va le hetsika hitanareo a misy fotoantsika manao zavatra sarotra hitatsika hoe sarotra fa tena ho atao an' Jesosy fa tonga de voavela heloka inona ny toean'ny famelan-keloka voavela heloka hoe de mibataina miaraka amin'ny fandrina ny olona voavela heloka de sambatra hoy Davida sambatra ny olona zay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany amin'ny dimy maraina ho ny any Chine ry havana fo maraina be zany ranabavitsika Angelina tena tonga de tena atao aorianan'izay andiny varaiky amby folo de vakino ny teny ho Jesosy tambe miteny anaka voavela ny eloko ao de teo nisy adevitra teo amin'ny Jesosy sy ny mpanovadalàna tsy nidirantsika androany fa toy an'le famelan-keloka baiko am'izay andiny varaiky amby folo mitsangana betany fandrinao de modiany an-trano tsangana zay olona baiko ny Jesosy io a to de mampihetsika namiozatra rehetrarehetra na eniny tenin'ny Jesosy niozatra sy ny lalan'ny raha rehetrarehetra ha beton fandrina tsangana avy eo izy nareo le paralitika tonga de mibatainy ny fandrina ameo lalana azafady eo alleloia natongavana teo sarotra fa nivoahana teo misy fomba fiteny hoe entrée libre de sortie baranany tadidinareo zany teny zany fa teto a entrée difficile fa tena sortie facile tena triomphale mihitsy ozy ny fomba fiteny teny amin'ny teny vahiny zany hoe tena fitsanganana nezineziny fitsanganana nezineziny ny fatongavana teo olona osa de tsy mahavita nininy na amin'ny tantarany nazo zay tsy vita ntsony tamin'ny Jesosy ankifaela mihitsy fito amby folo taona zao tanatsika hopitaly Jesosy tsy mila mena zany fatany zavatra nilalovany olona fa ny fivoahanao eo miditra eo amin'ny Jesosy ianao reraka ary tsika rehetrarehetra de reraka nandadilady daholo niditra teo fa mivoaka eo anao batainao ny fandrinanao batainao ny fandrinanao entinao mody iny ny Jesosy tsika tsy mahafaty antoka hoe niditra teo de mbola najanona teo fandrina de hitady fandrina mbola nietsika eo voalohany zany andrafitra fandrina ny anao ihany nentinao ny atsika ny Jesosy tsika tsy Jesosy mampahanitra tsy Jesosy manala zay ny an-tanana tsia Jesosy tena hoe miditra eto ianao tsy very nininina ianao fa mitombo ny azonao alleloia tsy hoe mivoaka avy anao sitrana be misy ina avao sitrana be ay de ina koa avao sao tsy marana zao tsony na fandrina ary fa mba misy fandrina kely anao tena saky mba sauveux kely any loha tena sitrana fa tena tsy manana nininina zay beton ny fandrinanao tany mandehana hotahin'ny tompany antsika menakavy raha tena miteny antsika hoe tokony mba anjaranao indray zao tokony anjaranao indray zao ary tokony ho sitrana ianao ianareo mahatonga anareo tsy sitrana na mahatonga anareo tsy tafavoaka amin'ny olana nareo tsy manam-pinoana de tsy sauvé fandrina misy namana izay tena isaky ny mifanena sy olona ampirenaminy de zay anangam-panena mba sauvé kely mba sauvé kely teo izy izy namana anak'iry zay ianao zany tena mila sauvage foana izy
Lahampimezy namana izy mila sauvena foa fa ianao indray a zay ny olona fa mila sauvage izy tamin'izay satria zatra lahampimezy namana izy fa ianao a tena sady sitrana ianao no mibatamody sady sitrana no mibatamody ary mirary ianao a misy olona eto mety tsy salama misy olona eto mety marary nandritra ny fotoana ela misy fanasitranana miandry ianao ary mbola misy fiainana hitanao fiainana ranabavy teo fiainana sariny taloha hoe efa misy olatrolatra zay ma tsy ziny satria misy fotoana izy atsofoka eny ananany any fanjaitra operena hitanareo tamin'ny sary iny tsy miala amin'iny le ohatry ny niny miala azy resaka sauvage zay ra nabavy marina ty ana iny koa tany ela ho netiny aty a France amin'ny fandrinany halleloia sitrana ianao no mibatamody sitrana amin'ny aretiny ianao tahin'Andriamanitra ianao na ara-panahy na ara-nofo aza manahy aza manana sondy misy sondy izy de misy paradrage eto de sondy de iny foana tsisy an'izany intsony izy zao efa nataon'i Jesosy fahatsiarovana sisy zany azakivy ianao raha marary ianao tonga eto tena azakivy ianao amen fa manana anjara ao amin'i Jesosy ianao ary za tena tetianao hoe manino ianao no manaikijanona ohatrin'io nefa ny isan'andro misy toriteny miteny aminao ka ty le namana tenena am'le sauvage azonareo mba ataon'ny teny manany ihany zany hoe ohatriny hoe vonjeo de ohatry hoe famonjena zany de hoe sauveo de ohatry hoe raha zay fa sauvage na ampimezay mba ataontsika tsikitsikina kely moa iny ary nabavy Sylvie zao anisan'ny olona afaka teto na rary 5 taona narariana raha nabavy Sylvie fa vavaka ny nanasitranana azy raha nabavy Soameva na rary vavaka ny nanasitrana azy ahoana ianao ny tsositran'ny vavaka ahoana ianao ny tsositran'ny Jesosy raisiny finoana ampiasao ny finoana manomboka androany ataontsika hanao antite ny finoko anao tompo no nampijoro ary tsy voahozongozony ny fakabanahy halleloia mitahin'ny tompony itsika rehetra de ataontsika izany izy zany ho voninahitr'Andriamanitra de hivavaka avy atrantsika rehefa avy eo amen. Mira fa campanare
Alleloia. Raha antsika vavaka zany izy zany ravana malala, raha antsika vavaka zany toroteny zany a, dia isika rehetra mihitsy no miara hiteny androany hoe Jesosy a, za koa mba te hibetany fandrinako Jesosy a, za koa mba te hibatany fandrinako andeha amin'izay fa reraky ny tsy ataony paralysisa tafahetsika eto a Jesosy. Mety efa tsy tafahetsika ntsony ianao, mety efa tena tsy afa-mihetsika ntsony ianao, fa za te teny aminao fa tsy ny fiafaranao. Eo amin'io tsy fafahana mihetsika io ny fitomboantsika miaraka amin'i Jesosy, fa ho ataony lasa olo mahery ianao, ho ataony lasa olona matanjaka ianao, ataony lasa olona andeha lavitra tena ampahery ny hafa ianao. Manana finoana, tazomy ny finoana dia tehirizo Jesosy. Amindra fo aminao ane izy fa manaova ezaka miezaha. Ahoana ny fomba hitako an Jesosy, ahoana ny fomba tongavako eo aminy, fa ianao tonga eo aminy mitenenany aminao hoe voavelany helikao, dia hitsangana ianao, hitsangana avokoa ane izy rehetra tsy tafatsangana, hetsika avokoa zay rehetra tsy tafahetsika, hitsika avokoa zay rehetra tsy mety tafatsika, ho faly amin'izay zay rehetra tsy mba nanam-pifaliana ry abana, fa ho tonga eo amin'i Jesosy ianao dia izy anasitrana anao. Misaotra Jesosy malalo, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra fa tena tsara ianao, misaotra fa tena lehibe ianao, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao a, misaotra fa tena nandray zay androany, misaotra Jesosy fa tena nandray zahay, dia raina ane ny anaranao, akalazaina ane ny anaranao Jesosy a, ny amin'ny soa zay nataonao tamin'ny ranabavina ilala. Ankehitriny efa mpitoroteny izy, ankehitriny efa mampahery ny hafa izy noho ny fahasoavanao sy ny voninahitra ao zany rehetrarehetra zany. Misaotra Jesosy a, dia raina ny anaranao ary averinay ho anao ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Dia tahio ny tsirairay avy, mety misy olona eto mandray an'izao fandarana izao Jesosy ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny olana maro isan-karazany. Mba vangio koa izy Jesosy a, vangio dia sitrano na inona karazana aretina, karazana olana eo amin'ny fiainana eo, ny fatopatotra isan-karazany, ny fahotana zay mamatotra ny tsirairay avy, dia afao zay tsirairay avy, afao ny tsirairay avy zay tonga eto Jesosy a, ho voninahitry ny anaranao rery ihany zany. Misaotra indrindra Jesosy malalo, dia rahalaza saotra sy voninahitra ho anao ary anao mandrakizay mandrakizay. Ny teny izay nitoriana teto androany dia tsisy azony devolon-tsaingoana na dia litera ray aza, fa amoa avy zato eny any am-pon'ny tsirairay avy avokoa hitondra fahasoavana amin'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Halleloia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, dia andao ampandrosotsika nabavitsika aingon'irina Rodriguez hivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo a ranabavy a aingon'irina anao ny fitenenana. Jesosy pastera dia tainy Jesosy tsika rehetra, dia mbola iaraka hivavaka tsika hametraka ny fotoana filaganan'Andriamanitra amin'izao orso. Jesosy malalo, dia mbola faly misaotra anao zahay, mankasitraka ary mameo aminahitra ny anaranao. Lehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra ray ny tsara indrindra, tena hoe faly izay Jesosy a, ny amin'izao olo izao izay tongavan'izany teninao zany, tena mahatsiaro faly ary tena hoe mahatsiaro sambatra izay Jesosy a. Raha tonga hoe misy rerajeraka Jesosy tonga teto, dia mety tanteraka tena hoe nahery tamin'ny alalan'izany teninao mamy mampahery izany, ary tena hoe mampirisika anay nanantonao bebe kokoa Jesosy a, ny amin'ny alalan'izany teninao izany. Ary izay mino matoky fa mpanisitra dia velona velona zay
tsy haiko sy iny ahaka nasitrananao isan'ilay malalana ity efa mbabahoan'ny fahafatesana nanantonanao izy Jesosy nitondra fandry dia tena hoe natrotranao tamin'ny tany-pitiavanao dia nafahanao izy nositranonao izy nafahanao navelanao ny aina Jesosy dia Jesosy mitondra andeha ary tena hoe hitondra izany andeha Jesosy teny tena hoe teo afaka izay Jesosy indry izany Jesosy fanantenana nanatesona ianao ao aminao rery ihany misy mifanasitranana ary na hoe izay Jesosy na hoe Jesosy jery somary tapaka ny connexion-ny ranavavitsika Rodriguez namezanao an'izao mpanomponao izao Jesosy malala taonao fitosindrindry isaranao Jesosy aminay tamin'izany teny mampahery izany raika ty ny Jesosy malala dia tena hoe niteny izay noranisana ity dia tsy andala ny amin'ny ora hitanay eo ampofonina raha toka misy fahalainana taty anatin'ny amin'izay Jesosy tena ngatahana fananao masina tena iredareda ty atanay izay tonga telo ka tsy misy miara-maina tamin'izany tenonao izany izay rehetra tonga telo ary ankehitriny koa izay Jesosy dia hitondram-bavaka ny amin'ny firenenay izay misy miafina aminao Jesosy ny amin'ny firenena io firenena mpanorona Jesosy olona manoty olona mivadika aminao nge Jesosy malagasy manao zavatra mampalahelo anao loatra ary ankehitriny Alléluia. Farana koary izay vavaka ho an'ny firenena izay ankehitriny satria somary sairina kely ny connexion anabavitsika Jesosy malalo dia manohy an'izany vavaka izany zay Jesosy mitondram-bavaka nyity firenena ity izay tena hoe ao anaty fahantrana lalina ao anaty tsy fandriampahalemana tena ao anatina savorivory Jesosy malalo dia mangataka eto anatrianao Jesosy mba jereo akaiky ity firenena ity jereo akaiky satria misy zavatra nanaovanao zavatra tsara noho anao firenena mahafinaritra izay na ny toetrandro na ny vokatry ny tany na ny arena kibon'ny tany na ny arena an-dranomasina dia tena hoe firenena tokony hatanjaka fa noho ny zava-misy Jehovahandriamanitra dia tena hoe lasa anjakasakany ny devoly ary ampahatraingy tena hoe fenoany raha mandrika sy ny sisa mangataka Jesosy hoe ianao ny fanenao masina tena hitondra ny fifohazam-panahy amin'ny fiangonana amin'ny firenena io fa fifohazam-panahy ny ilain'ny malagasy fifohazam-panahy tanteraka dia hanovan'ny fiainan'ny malagasy rehetrarehetra misaotra Jesosy malalo matoky fa tsy mba ho adininao fa raha andeha tokoa Jesosy hoe nivavaka ho an'ny Sodoma sy Gomora i Abrahama dia nanontany hoe raha mbola misy folo mivavaka avy ao dia hoy ianao hoe raha misy folo dia tsy handrika ana tompo za matoky sy mino fa maro ny mivavaka ao Madagasikara dia aza ringana Jehova aza velanao anjakany ny devoly fa tena hoe avy zany firenena izany ho voninahitry ny naranao rery andry makasitraka indrindra Jesosy malalo dia raha aza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay izay tsy voalazana hoe mihoatra noho izany anie ho ataonao amin'ny firenena mamina io ovanginao hatrany amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka madinika dia firenena tena atahotra anao andrayanao Jehovahandriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay misy saotra raha eo halleluia amen ia dia raha natsiny moa ny connexion nanavavitsika haingo indrindra teo fa somary tapatapaka kely dia misaotra azy nevitsika to dia dibiazako izy dia isaorana azy ny fanaovan'ny anjara asa teto tamin'ity androany ity
dia jesosy any amaly fitenareo nabavy haingony irina dia mitombory sa mitombo fa soavana dia samita iny tompotsika menakavy a dia raha mbola tsy tonga any amin'ny rao alaritra jesosy a dia eo ndreto ndrayntsika raha pitso a amin'ny sivy maraina mety misy vavaka fembenina vavaka maraina ilana mampionina dia me amin'ny sivy ora sasany ala kosa miaraka amiko nareo azadino mandeha pa sms raha mba isan'ny tianao ovakina eto fankasitrahanao an'Andriamanitra tamin'ny soa izay azonao nandritra ny taona rehefa aso amiko a na amin'ny ranabavy a mampionina ny sms nareo dia ovakina eto amin'ny zoma amin'ny sivy ora sasany hatramin'ny 12 alina tsika araka eto amin'ny zoma satria akasitraka an'Andriamanitra sika tory teny akira fanandratana an'Andriamanitra no ataotsika sotra rehetra nandray anjara teto filazana farany dia farany miaratsiny no tsy nisiritsika hoe atiako nanao hira fa efa maika loatra andre tory teny ranabavy dia adino nanao hira fa hira ray fotsiny ataotsika nao fa amin'ny zomatsika manonitra mialatsiny fa nisy commentaire nareo teniteny aizany hira fa tsy za tsy nahita le commentaire fa mialatsiny indrindra dia tahiny tompo ary tsika menakavy filazana farany izay mivady a sy ny ty fandarantsika fandaran-dramoka izao dia manana tanjona moa zany mba hiparitahan zao fandarana zao dia vitanareo gama fa misy ny pagetsika vaovao izay atao hoe ety anaovantsika live taloha ty andramoka izao page ny anarany dia zao ndratsika manana an'le page hoe andramoka izao Aki Radio dia mbola raha mbola tonga eto ianao manaraka ny fandarana eto a mbola tsy sabone tamin'io page io a dia misabone ianao amin'io page io a dia ataovy j'aime amin'ny pagetsika dia mba partage ny zavatra partagentsika dia mba asivy réaction mba atsika io a efa eo andalana ihany koa isika tsika moa dia isoran'Andriamanitra fa misy olona lasa manomboka miara-miasa amintsika ary azagaky nareo mahita misy vidéo reny a rehefa ao anatin'io page io dia tsy dia voatery avaty aminay mivady izy ireny fa misy mpiara-miasa akaiky amintsika zany miara-miasa amintsika atao ao a manatotoza ndraika misy zavatra ndraindray a somary vaovao amintsika mahita an'le izy a dia satria misy zavatra mbola tsy dia mifankalana tsara zany tsika sy ireo le olona miara-miasa aminareo dia misy zavatra zay tsy dia fampiseho antsika amin'ny sary eto a lasa miseho anatin'izy ka dia lana tsi efa ny anatsy moa ireo olona reo a tamin'ny nanao an'izay fa manomboka eto dia hanomboka hifankalala izay a dia amin'ny rariny sy nitsy niaraka ny zavatra zay ijorotsika rehetrarehetra eto amin'ny fahamasinana na ivelany na anatiny a dia izay no izahantsika ho zaraina eny fary manarakaraka an'izany nisy fotoantsika tamin'ny 2018 a dia niara niasa tamina onjapeo sy fahita lavitra tany Madagasikara amin'ity fitoriana filazantsara ity dia iverina nao an'izany indray tsika fa ny tanjotsika moa dia izao ny azahoantsika ny kasiantsika mpanota ka manana faniriana zany izay mivady iverina hitory teny eny amin'ny radio a sy ny fahita lavitra any Madagasikara ho ataotsika izany an' Jesosy eto ambavaka fa tokony ho vitantsika izany ka izao ny zavatra ho atao tsy handeha itsonytsika any amin'ny radio sy ny télé évangélika satria ny toriteny sy ny fandarina zay ataotsika dia tiatsika hiantefa amin'ny olona tena mbola lavitra an'Andriamanitra mihitsy raha efa ny évangélika ihany ny eno évangélika dia tahaka ny manjona anaty koveta ihany isika fa anarato isika ka isika zany a dia raha ohatratratsika amin'ity taona amin'ity volanyity volana desambra ho avy ity fa raha tsy zany dia hanomboka amin'ny volana janvier io a dia angatantsika amin'Andriamanitra mba hahita radio tsy évangélika fa tena radio an'izao tontolo izao reny mihitsy afaka hiara-iasa amintsika matotra ho any satria nisy koa fiara-miasa tamintsika taloha taman'olona tsy dia matotra ihany fa tena ezakitsika ny zavatra fiara-miasa matotra dia renyle hitanareo reny le radio tena le tsy tian'ny olona tsy fiain'ny olona mpivavaka reny mihitsy azonareo tsisy zavatra évangélika reny mihitsy no tedavitsika andefasantsika toriteny alleloia zay zany ny tena projet antsika manaraka eo a mba hahafahany inona mba hahafahan'ny mpanota tonga mba handray an'izao fahamarinana izao a tadidio fa Andriamanitra dia tena tsinjo manokana ny mangatsika sy ny mafana ny matimaty a lany andro sika raha ho any amin'ny matimaty
fa alohantsika tena mitsinjo an'ireny olona tena mangatsika tanteraky ireny mihitsy fa mba hatokavany filazantsara takatsika tsika tsy tia tena mahita zavatra tsara tsika dia mba tiatsika koa azo zany mba ohatra tsika taloha ihany e. Alleloia. Ka dia eto ambavaka fa zay ndray projet atsika manaraka eo zany a ao anatin'izay raha manana proposition aminareo ohatra ny 100 $ zao manana proposition dia rehefa azo aty aminay dia ezaka zay contacter ny tompony andraikitra anatin'ireo radio reo ho avy zany fotoana mba hita mpanota be dia be ndraitsika mba tonga ho ianao zao mpandarantsika zao zay ny tena tanjo mpanota tsy hijanona amin'ny fahotana fa mpanota vonona iova anjaran'i Jesosy ny manao an'izay zavatra rehefa tsika niatsika ny ataontsika sa hoe tahiny tompo antsika rehetra rahapisiretsika miona akiradio point radio 12345.com no afahantsika mihaino a ny onjapeo akiradio mandeha andro aman'alina 7 andro anatin'ny 7 andro 4 anatin'ny 4 misaotra anareo a nahatra ny teto ho an'i Jesosy ny voninahitra rahapisiretsika miona halleluia amen.